Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivava. Miteraka fahatezerana sy alahelo ny mpanjifa ny fahatapahan-jiro mifanesy tato ato. Misy ireo namonihany vokatra izany manoloana izay anjerina tonga ny fahatapahana androany teo anivon'ny Jirama ary nambaran'izy ireo fa misy ny fepetra ho raisana. Olona telo nandeha tamin'ilay sambo MS Franciaire endrika tany Soraranivongony mbola tsy hita hatramin'izao. Antsoaka ihany koa ny tompon'ilay sambo ary kahorohana raha ny tatitry nataon'ny APMF tamin'ity androany ity. Totosa avokoa ny fandevenan'ireo maty nandritry ny fipoahana avaratra tany Apetsipolitra Tsirono Mandidy ny sasakalin'ny Noely teo. Raha ny tatitra farany avy amin'ny solombavam-boaka any an-toerana tamin'ity androany ity, nijanona ho folo ny isan'ireo maty ka zaza ny enina tamin'izay. Nisy ny antoka ny fanamboarana trano fonenan'ny Razana Malala Razanoelina. Ilay bebe efatra amin'ny fitopolo taona manantena monina HM La Réunion izay nentina tao anatin'ny fampahalalam-baovao azo staff fanitsy sy no naterina teny an-toerana androany. Maresaka iraisam-pirenena taorianan'ny fahafatesany Tutu Desmond aharitra herinandro ny fisaonana any Afrika Atsimo. Tutu Desmond izay efa nahazo prix Nobel de la Paix ary ny voalohany volana janoary 2024 izao izy no alevina. Ny adeteny rehetra. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École de Veka Manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany elana tsy koa tamin'ny fatarana noho ny fanomanana fananomboantsika ny vaovao dia miteraka fahatezerana sy arahelon'ny mpanjifa ny fahatapahan-jiro ny sesesy tato ato. Misy ireo namonihany vokatra zany manoloana io dia nijerina tonga ny fahatapahana androany teo anivon'ny Jirama ary nanambara izy ireo fa misy ny fepetra ho raisina miantarandriana io. Niteraka fahafatesan'olona maro ny fahatapahan-jiro ny tranga teny amin'ny toeram-pitsaboana tato ato araka ny fijoroana vavolombelona maro nataon'ireo fianakaviana namonihany. Saika nijanona tsy nandeha tanatin'ny fotoana maharitra ny concentrateur d'oxygène ary tsy tana ny ain'ireo maratra hatra ny forme grave sasany. Teraka lahelo sy atezerany maro ny fahatapahana izay. Tsy misy tsy mitaraina ny vahoaka manoloana ny fahatapahan-jiro Lava Réunion ankehitriny. Ankoatry ny fiatraikany amin'ny lafiny fitsaboana, miatraika mivantana amin'ny asan'ny olona maro sy ny nanamarinana ny fety ihany koa ny fisian'ny fahatapahan-jiro izay. Tena tapaka foana ilay jiro tao anaty fety, mijaly be zay amin'ilay mivarotra satria maizina be. Tamin'ny fety izao tamin'ny ray maraina mihitsy izy vao miverina. Tena nijaly mihitsy ilay client tsisy mandeha mihitsy raha vao tapaka ilay jiro. Tapaka maraina dia verina kely dia hariva indray tapaka. Tena tapaka foana mihitsy sakariva indraindray ao anatin'ilay tena fotoana ilana anazy. Nanomboka tamin'ny 24 angamba 23 hatramin'ny alina izao mbola tapaka ela be. Andro andro tao alohan'ny fety, indray andro tao aorian'ny fety dia tapaka foana. Tapaka izao eo amin'ny valo dia ny indraindray amin'ny ray ihany vao miverina amin'ny ray alina. Valo alina mitapaka amin'ny ray alina. Matetitetika mihitsy fa tsy izaho tsy dia manana hoe firy ihany fa matetitetika mihitsy eo anatin'ny herinandro mety mahatratra telo ohatr'izany. Taraina normal be mitaraina daholo mihitsy ny olona aloha zavatra ilainy ilay izy ilainy amin'ny andavanandrom-piainana. Taorian'ny fitarainan'ny mpanjifa ny Jirama ireo, nidina anjery ny lafiny fampihodinana ny famatsiana herinaratra teny Ambohimanambola sy teny amin'ny CTC ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Jirama. Teboka maro no nambaran'izy ireo no nahatonga ny fahatapahana. Inona no nahatonga ny olana? Io olana io zany ny antsoina hoe MTT na manque de tension totale, zany hoe blackout zany tapaka daholo ny herinaratra izay entin'ny réseau interconnecté eto amin'ny faritry Analamanga zany dia rehefa mitranga ny MTT manque de tension totale dia tapaka ny herinaratra.
raha ny omaly sy ny afaka maly fotsiny zao resantsika dia nitranga zany zay manque de tension totale zay inefatra. Raha antsika malala ny toetrandro amin'izao fotoana dia nisy le antsoina hoe fikorotanana na perturbation ny olinina io indrony sesy ny andron'ny zoma talohan'ny Noely dia zay no nahatonga an'io fatapahana herinaratra tanteraka teto amin'ny tanàn'Antananarivo sy ny manodidina tonga hatrany Antsirabe. Raha omaly indray no niresahana dia ratsahivitsika andro vitsivitsy zay tamin'ny herinandro ambony dia nisy ilay transformateur nanana olana teto amin'ity poste interconnexion ana Ambohimanamboly ity. Efa vita moa izy iny fa ny zavatra nitranga dia nisy tsy fahalala-vorindina kely tao amin'ny fandehanan'izy io. Izay no nitarika ny fatapahana inefatra ny sesy omaly asabotsy fa 5 Desambra. Efa nojerena zany efa namboarina, efa nisy zavatra natao tamin'izy io dia inona fa tsy hiverina ntsony ilay fatapahana avy amin'io transformateur io. Etsika ilan'izay isy ny lamina ho apetraka rany fanazavana ahafana mampitohy hatrany ny famatsiana herinaratra eny amin'ny toeram-pitsaboana. Tompona andraikitra eo anivon'ny Tsiramano manazava. Ireo départ ireo zany ligne zany dia tsy tokony ho tapaka na misy ary tsy fahatomombanana ara-teknika dia ny hôpitaly rehetra na ny CTC zany na ny CHU na ny hôpitaly lehibe zay efa mahazatra antsika ny HGRA, ny OMI, ny HGFB dia apetraka ho prioritaire daholo zany reny ligne reny mba tsy ho tapaka. Ary raha sanatrian'izany raha misy fatapahana dia efa tafapetraka ny groupe zay mandray zany ny herinaratra, mamatsy ny herinaratra raha misy ny fatapahana. Manarak'izay dia reny départ reny ligne reny ihany koa no averina voalohany alohan'ny quartier na départ rehetra zany mba ampiana farafahazay keliny ny fatapahana amin'ireny toerana ireny. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia mametraka groupe matanjaka ary mahazaka tsara amin'ny toerana fandraisana marary ny Covid. Tsy vao izao no nahazoana fanazavana mitovy amin'izay teo amin'ny Jirama ho antony fisian'ny fatapahan-jiro matetika eto Antananarivo renivohitra. Andrasan'ny mpanjifa manoloana io ny hanatsarana ny tolotra ialana amin'ny loza mety ho ateraka izay indray. Niverina sokatra nanomboka androany CTC soa mandrakizay hitsaboana ireo marary ny Covid-19 ao anatin'ny forum modéré. Fepetritra maro ihany koa no niraisana raha nambara ministry ny fahasalamam-bahoaka miantarandriana voatra. Nanomboka androany no niverina sokatra ny CTC soa mandrakizay. Na tsy mbola feno aza ny fandraisana ireo marary ny Covid-19 etsy amin'ny village voaran-dotapenaka. Nambarany ministry ny fahasalamana fa noraisina izao fepetra izao hitsinjarana ireo marary. Ireo izay tratry ny tranga tsy mbola ahitana fahasarotana na ireo forum modéré no raisina eny amin'ny toerana. Ho an'ireo olona izay manana test positif dia raha forme légère izy na symptomatique dia mijanona any an-tranony. Raha ohatra kosa izy ka forme modéré dia makeny amin'ny CTC soa mandrakizay ao anatin'izany izany dia atao hanampiana eny amin'ny village voara izay misy any amin'ny 20 any ny isan'ny olona any. Tsy hoe saturé akory ny any amin'ny village voara fa alao manao ny anticipation itsika na mijery ny aloha izay mety ho zavatra tranga satria ho an'ireo olona izay nanantona ny tobim-pahasalamana fototra dia efa nizara fanafody ny ministère fahasalamana teny amin'izy ireny dia namena ny fanafody. Ary izay nanantona teny village voara kosa ho an'izay manana test positif dia mitohy efa telo herinandro mahery zay fa hiakatrakatra ray volana dia zaraina isam-baravarana ny attestation de positivité miaraka amin'ny fanafody ho an'ireo olona positif ireo mitranga mampalahelo fotsiny dia amin'izao fotoana izao dia misy olona eo amin'ny un-quart na ray apa-efatry ny olona izay makeny village voara na ny numéro 10 ny ateriny na adresse 10 ny ameny dia rehefa tsony izy rehefa avy eo rehefa tedavina dia tsy hita ny misy anazy dia reny olo ireny nefa rehefa tsy mahazo fanafody dia mety hanao tranga misy fahasarotana izy. Etsika ilan'izay fepetra maro ihany koa no raisina sy amafisina. Isan'izany ny lafiny fanatotsana ny fitiliana mikasika ny fizarana fanafody sy ny CVO sy ny maro hafa entina namafisana ny ady amin'ny Covid-19. Maimpoana ny
zavatra rehetra tao na tonga covid-19 na ny fitiliana izany a na ireo fanafody fitsaboana anatin'izany coronavirus zany a dia efa misy pakana fanafody izay mihitsy amenan'ilay olo isam-baravarana tsy handavana vola io na ny ariary isan'ny ezaka anankiray natao tao anatin'izany a ny fanapariana ny fitiliana satria raha ohatra ka tamin'ny voalohany a dia PCR fotsiny a no nahafahantsika nanao an'izany diagnostika na fanamarinana hoe voan'ny coronavirus zany ny olona na tsia amin'izao fotoana izao a dia efa nampiana ny atao hoe TDR na diagnostic rapide antigène izay mijery an'ilay tsimokaretina izay aparitaka eraky ny faritra misy ny efa lasa misy kosa ny eo andalam-pandefasana an'izany ao koa ny fampitaovana ny laboratoire la deuxième izay misy eto amin'ny renivohitra ary amin'izao fotoana izao dia eo andalam-pamaranana ny laboratoire la deuxième anankifito ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a ary eo ny fametrahana CV otambavy eny amin'ireny toerana rehetrarehetra ireny eny amin'ny toeram-pitsaboana isambararatonga ny avy a araky ny hiakaranao anatin'izay rafitry ny fahasalamana izay zany a no nizarana hoe izavy ny mahazo an'ireo kita PCR fanafody sy ny sisa ireo. Isan'ny isa hotratrarina ihany koa raha ny fanazavana ny fanaovam-bakisiny hatramin'ny iray tapitrisa doza manerana ny nosy. Mitombo isa ankehitriny ireo mpanjifa ny concentrateur d'oxygène eto an-drenivohitra raha fanadidina natao tena nivon'ireo mpamingady anton'izany moa ny fiparitany valinaretina amin'izao fotoana izao. Abraham Randriamanana. Manomboka miverina mitombo ankehitriny eto an-drenivohitra ny filan'ny mpanjifa ny fitaovam-pitsaboana concentrateur d'oxygène raha nambaran'ny mpamingady nanovana ny fanadihadiana. Ity fitaovana ity izay mamadika ny rano oxygène ary anisany ampiasaina amin'ny fitsaboana indrindra ho an'ireo marary ny covid-19. Ireo marary manaraka fitsaboana any an-trano amin'ny ankapobeny no anisan'ireo mampiasa ity fitaovam-pitsaboana ity. Vao manomboka zany izy izao azo tenena hoe manomboka manjifa ny olona, zany hoe manomboka misy ny tsy salama, marina fa betsaka ny tsy salama any amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany any, fa ny particulier zany ny tena makaty aminay. Ny olona particulier matetika concentrateur d'oxygène ny ampiasaina satria mora ampiasaina, tsy mila dokotera izy, tsy mila ninina fa atoro mode d'emploi rehetrarehetra fotsiny dia vitany. Fa zany hoe par rapport amin'ilay deuxième vague tamin'ny mois de mars sy avril mbola somary vitsivitsy ny maka. Tamin'ny mbola tsy nisy zany io covid io a hoe nisy retour ohatran'izao dia tena indraindray zay tsy malafo mihitsy na ray ary. Fa zao zany a manomboka malafo eo amin'ny 2-3 isan'andro eo. Ny hena manodidina ny 4 tapitrisa ariary hatramin'ny 9 tapitrisa ariary raha ampitaina ny teo aloha ny vidin'ny concentrateur d'oxygène izay miankina amin'ny habeny raha ny fanazavana. Ankoatra izay, niakatra hatramin'ny 500 isanjato ny fanafarana ity fitaovam-pitsaboana ity ho an'ireo mpamongady ho fiatrehana ny fivoaran'ny valanaretina. Ny vidiny tena latsaka ny vidiny par rapport ny tamin'iny. Fitsinjovana an'ilay mpiara-monina sy ny mpiray tanindrazana zany dia tena hoe niezaka mihitsy izay tena nandatsaka ny prix en concentrateur d'oxygène. Misy 5 litres atao aminay, misy 10 litres fa tena latsaka ny prix any. Taloha izy tany amin'ny 8 millions d'ariary, 10 millions d'ariary. Oui, nampitomboana aloha ny importation anay zany nampitomboana. Fa mba tsy hisian'ilay rupture en cas où zany hoe tena sanatry ny vava hoe mirongatra be ilay aretin'ity izay irariana tsy ho izay a. Tsy afaka manafatra intsony ianao amin'izay fotoana izay. Tsisy ninina zao tao nefa ny besoin mety tombo be dia nataony betsaka ny stockanay zany amin'izao. 2000 en tout zany no nafaranay. Satria fantatra ilay izy mandeha sambo izy tsy afaka andeha avion mihitsy ny zavatra ohatr'izany. Dia efa taloha efa tany amin'ny mois de août tany izay dia efa niprépare an'io zavatra io. Tsy ahivina, tsy mitsaha mitombo hatreto ireo tranga vaovao voamarina mikasika ny valinaretina covid-19 eto Madagasikara raha ny antotanisana avoaka teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Nanomboka ny 20 desambra hatramin'ny 4 desambra 2024 lasa teo, miisa 427 ireo tranga vaovao voamarina raha toka 427 amin'izany no avy eto amin'ny faritra Analamanga. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia olona ray no namony eny 270 ireo nandalo teny amin'ny CHUGRA ny andro ny 14 sy ny 15 ny volana desambra teo araky ny tatra azo tamin'ity androany ity. Aloza tena nivon'ny fiarahamonina ny maro anisa tamin'izany raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Ny tombo hatramin'ny 100 isanjato raha ampitaina ny tamin'ny taondasa ireo olona tonga teny amin'ny sampana mpamonjy vona CHUGRA
ny androny 4 sy ny 5 desambra raha nitatitra nomeny tompona andraikitra raha toka 6 ireo nanaovana ny fizanana ara-pahasalamana ny taona 24 niakatra ho 7 izany tamin'ity taona ity amin'ny ankapobeny ny loza teny anivon'ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité civile no anisan'ny tranga tonga teny an-toerana raha ny fanazavana nandritra ny fetiny Noely ireo nizaha-pahasalamana teto aminay dia 27 ireo niditra hopitaly 4 ny maty ray tamin'ity zany eo amin'ny nivon'ny fiarahamonina na ny accident responsabilité civile no maro 65 izy tamin'ity na 5 nefa indray tamin'ny herintaona izy 4 na 56 tamin'ireo olona miisa 27 nanaovana ny fizahana ara-pahasalamana miisa 4 ireo nampidirina hopitaly raha ny fanazavana loza nateraky ny fifamoivoizana niditra tato aminay 4 ny loza teo am-perinasa 3 ny accident domestique na ny loza nisy teny an-trano 3 ny loza nisy teny amin'ny lalana 1 ny eo anivon'ny fanatanjahantena ray ary ireo hafa 7 ireo niditra tato amin'ny hopitaly indray kosa nefa notsaboina fa nitsoaka 2 ohatr'izay koa ny olona nisy nanatitra teto aminay ka tsy fantatra momba azy 2 ankoatra izay anisan'ireo nandray ny maran'ny covid-19 ihany koa nandritra ny fetiny Noely ny teo anivon'ny CHUGRA raha nambaran'ny tompona andraikitra tsy nisy kosa ny fanomezana ny antotanisa ireo tranga tonga teny an-toerana ireo lafa mavao hafa kosa indray dia misokatra ny tompam-pamboleka azo tetika samividy finday iray mamboly azo iray izay ataon'ny orinasa Telma taorina ny faritra Analamanga mitohany amin'ny faritra Antsinanana ny tetikasa zanakazo iray etsy no tanjona amin'ity taona ity fananina ny alarobia 4 novambra lasa teo no sokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao mpamolekazo tetikasa mividy finday iray mamboly azo iray tao amin'ny fokotany Ambodisaina Tomasina Faharoa no nanomboana ny tetikasa aty amin'ny faritra Atsinanana raha tsy ahivina ny volana novambra 24 no natomboka ity tetikasa ity ary ny orinasa Telmas Bond no miray ombinantoka amin'ny fanatanterahana izany tsotra ny hevitra nitondrana ity tetikasa ity rehefa misy mpanjifa mividy finday iray dia misy ampahany amin'ny vidin'ny finday entina ambolena zanakazo iray zanakazo miisa 10 alina no tanjona tamin'ny taona voalohany ka velaratany mirefy 5 hektara teny Andramasina faritra Analamanga no nambolena azy ireo efa tratra io tanjony io ary nanapa-kevitra ndrontonto fa ho hitarina amin'ny faritra 3 hafa ny tetikasa dia ny faritra Atsinanana Menabe ary Boeny nampitombona ihany koa ny isan'ny zanakazo ambolena ka iray etsindray no tanjona amin'izao tompambolena manaraka izao aty Atsinanana dia azo 10 sy iray alina ny ambolena aty amin'ny tany fotsiny dia 5 ny tantsaha miara-miasa miaraka aminay mba hisehatra amin'ny tetikasa aty betsaka kokoa zany ny impact ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ilay tantsaha miara-miasa miaraka aminay zay karazana zanakazo voavolo eo tena tsy maintsy mitondra vokatsoa amin'ny tantsaha miara-miasa miaraka aminay ohatra hoe mahita lalam-barotra zany zareo miaraka amin'ilay zanakazo sy ilay vokatra tonga eo rehefa tsikelikely tsy dia hoela loatra zany hitondra fampivoarana eo amin'ny fiainan'ireo tantsaha ireo azy ireo satria azony amidiny na ahodiny sady manampy amin'ny fanatratrarana ny tanjony amin'ny famerenana indray ny amin'ny maitsony nosy izany ity tetikasa ity no mitondra fampivoarana eo amin'ny fiainan'ny tantsaha eny ambanivohitra tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny dirantsika amin'ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary Fête légendaire isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara betrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro manatona aingana eny amin'ny Telma shop dia nizao Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! La promotion continue avec le décodeur et 1 mois sur Access est à seulement 50 000 ariary jusqu'au 31 décembre.
Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+ pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Chantecler, Niakotik, Vita Malagasy. Chantecler, Akoutsmis hormones. Chantecler, Akoutsmis antibiotiques. Chantecler, Akun sakaf katsakasi soja zato isanjato. Chantecler, Aku ara-pahasalamana zato isanjato. Atokisako. Chantecler, Aku tena mafilotra. Chantecler, mbola afarasana koa zaraiko amin'ny manodidinay. Chantecler, Niakotik. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Olona telo nandeha tamin'ilay sambo MS Francia rendrika tany Saona Ranovongo anambola tsy hita hatramin'izao. Antsoka ihany koa ny tompon'ilay sambo ary mbola karohana ranontatitra izay nataon'ny APMF tamin'ity androany Michela Renardo. Amin'ny pandemia 730 tamin'ilay sambo MS Francia rendrika tao Soaneranivongo ny 20 Desambra lasa teo. Misy 530 ireo olona hita, 50 velona ary 520 no maty. Misy 3 kosa ireo olona mbola karohana hatramin'ny androany. Manomboka androany ny fanadihadiana aloza ary efa nanomboka ny alatsinainy teo ihany koa ny fikarohana ny tompon'ny sambo izay voalaza fa miafina amin'izao fotoana izao. Fa amin'ny ankapobeny zany aloha ny olona any toerana zany hoe ny direction régionale ny APMF any toerana dia mbola manohy zany arak'izay azo atao ny fikarohana andreo telo reo zany. Na dia hoe ny ensemble ny dispositif zany efa presque ny ala fa ry zareo ny toerana zany dia mbola manohy hatrany ny fikarohana. Ny vaovao eno zany tany toerana aloha dia hoe confirmé fa velona ny tompo-tsambo izy moa zany dia sady kapiteny tsambo no tompony. Zany hoe sady mpitondro izy zany no tompony. Kehitriny izy zany dia mbola miafina ary andala-pikarohana azy ny tompona andraikitra zany. Nanamafy dia avy eo anivon'ny APMF androany fa tsy nahazo alalana hitatitra olona ity sambo ity. Tsy ampy ihany koa ireo mpitsirika ireo toerana tsy misy seranana raha ny fanazavana. Beny zany misy le tena olana eto dia ny fianganany amin'ny toerana tsy misy ny mpanara-maso. Zay zany raha tamin'ity tranga anankiray ity zany. Satria zany ilay toerana ntsony hoe Antanambe zany dia voalohany indrindra aloha ao zany tsisy représentant bureau na représentation ny APMF zany. Fa any Mananara Nord no misy ny bureau izay misy ireo tompona andraikitra mpanara-maso. Ho amafisiny vao may zany ho ampiana ny nombre n'ireo olona izay mpiara-miasa zany any amin'ny reny toerana ireny mba hiparitaka kokoa zany any amin'ny toerana zay mbola eritreretina isy anreto trangana fiondranana tsy ara-dalàna ohatran'ireo. Raha tsy hirina ny andro fahatelo ny fikarohana izany hoe ny 13 Desambra no nahitana ireo olona maty betsaka miisa 570 tany Sainte Marie. Na eo zany fitomban'ny fanjifana solika amin'izao vanim-potoana ny fety izao fa tsy atahorana ny rupture de stock
araka ny fanadina natao teny amin'ny mpanjara solika fanadidina izay entin'ny mianta randrianay mahatratratra amin'ny 500 nanomboka ny fetin'ny krismasy ny fitombon'ny mpanjifa solika eto andrenivohitra. Matetika aloha rehefa fety ohatr'izao dia miakatra be le fanjifan'ny olona ohatrany mitombo be zany mihoatra ny hoe andro andavanandro fotsiny le izy. Vonankera mitombo zay tamin'ity mihoatra ny fety hatramin'izay na fijery satria fety zao dia manao fety daholo ny olona tonga dia miverina amin'ny lohaniny. Aorian'ny fety ndraika mantsy fantatra hoe inona ny zavatra mety izy nefa zao aloha dia manao fety daholo na zao fety ny andro dia miverina amin'ny lohaniny daholo ny zavatra eto aloha zao. Efa niomana tanteraka amin'ny mety ho fandaniana hatramin'ny taom-baovao ireo mpaninjara solika. Araka izany, tsy hisy ny rupture de stock na ny tsy ho fampiana, saika nampitombo ny tahiry avokoa ireo mpaninjara solika. Tsy maintsy ampitomboana aloha hoe fa amin'izany zany tsy azo atao tsy atahorana zany fa azo antoka tsy hisy mihitsy ny rupture aloha zany atao aminay zany aloha ny stock farafahakeliny une semaine farafahakeliny zay zany aloha dia avy nefa misy foana livraison dia mitovy zay foana. Hatretonjana ho maro toerana ihany koa ny anjifana izany eto amin'ny tsena anatiny. Tsy ahivona ny taona 2024 no nahitana fianana miompampana ny fandaniana solika manerana ny nosy. Raha noharina tamin'ny taona 2024 nahatratratra amin'ny 12,100 ny fianan'ny fandaniana ara-tsolika io ny taona 2024. Ny ena 7,100 ny solika fampiasa amin'ny fiaramanidina raha noharina ny taona 2024 io. Ny ena hatramin'ny 7,100 ny fandaniana amin'ny gazole ary ny ena 3,100 ny fandaniana amin'ny essence. Amtaraina mahalona ny fampiantona ny famoahana ny attestation de déclaration azahoana karabato ny mpitrandraka harena Kibontany ao Bekiry. Maro ihany koa ny olana teraka izany raha ny fanazavana azo Yves Richard. 7,7 ny fangatahana attestation de déclaration azona ny karabato ho an'ny mpitrandraka ao Bekily. Miantony ho anivon'ny sampandrarapatitra ny harena Kibontany ao Toliara. Mavesatra ny fiatrikan'izany indrindra ho an'ny mponina mivelona amin'ny fitrandrahana anatin'ny komuna ampolony voakasika. Voalohany indrindra aloha ny olona kere satria tsisy fidiram-bola, tsisy sakafo, tsisy nenenina nefany ao amin'ny toerana izay faritra misy ny district Bekily amin'ny komuna roapolo ireo misy harena Kibontany izay matory eo ambonin'ny harena le olona tsy hitany izay hanaovana azy satria tsy mahazo an'le mitrandraka izy raha ohatra ka tsy manana taratasy. Be dia be le olona mangetaheta ao anatin'le hitan'ny setriny ara-dalàna ao amin'le harena Kibontany fa saingy bloquer zareo amin'ny direction mine ao Toliara le izy 178 dossier mipetraka ao ho an'olona fa maninona tsy avoaka ny taratasin'ireo olona ireo mba ahafahan'ireo olona ireo miaina amin'ny ara-dalàna satria libre izy amin'izay fotoan'izay mba afaka mitrandraka mazava tsara mivarotra koa mazava tsara tsisy arakaraka. Miantso ny tompona andraikitra mahefa amin'ny famoahana ny antota taratasy fangatana ny karabato arak'izany ny sendikany manam-pahaizana amin'ny fitrandrahana harena Kibontany avy ao Toliara. Ankoatra ny fikatsoany ny fitrandrahana sy ny famarotana ny vokatra, mipaka mivantana amin'ny fampidiran-ketrany an-toerana ihany koa izany. Lasa tsy manana izay karabato izay ny vahoaka satria bloqué le dossier nefa koa arakaraky ny ivoan'le dossier ananan'olona karabato nefany no idiran'ny hetra ao amin'ny tapim-bola mpanjakana isa-taona. Ireo 178 dossier ireo raha ohatra ka avoaka ny direction mine somatsara ka manana karatra tsirairay ny olona any ambanivohitra tsirairay afaka mandohetra dia be koa ny olona izay efa mangetaheta efa miandry fotsiny an'le dossier ho atirina any amin'ny Saint-Promin Mady ho ahafahana mahazo an'le karatany ka misy section efatra nefa mitsangana any Bekily. Ireo section efatra ireo ny olona izay mangetaheta hitan'ny setriny ara-dalàna eo amin'ny 350 eo ka mangataka izay mba tsy ho bloquenareo le izy fa ho avoakanareo le izy mba ahafahana manatanteraka an'le asa sy ahafahany ny olona mivoatra amin'ny fiainany. Manohitohina ny voalaza ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny Fobe mpitantanana Gabenihetra sy ny Saint-Promin Mady ny 3 Martsa ihany koa ny fanapahan-kevitry ny sampandrarapatry ny harena Kibontany ao Toliara. Ho etrany ny fanazavana, fifanaraha-piara-miasa izay nametrahana fanamby ampiditra mpandrara-madinika anarivo maro anatin'ny sehatry ny Matianina. Totosa avokoa fandevenan'ireo maty nandritry ny fipoahana avaratra tany Betsipolitra Tsinono Mandidy
ny sasakaliny Noely teo. Raha nitatitra farany avy amin'ny solo-mavim-boaka avy any an-toerana tamin'ity androany ity, nijanona folo ny isan'ireo maty zaza, ny enina tamin'ny Aizany Yves Richard. Ny farany omaly ny fandevenan'ireo olona folo maty nandritra ny fipoahan'ny varatra tany Betsipolitra Tsiroany Mandidy ny aliny fa 24 Desambra. Efa saika nivoaka tamin'ny toeram-pitsaboana nandraisana ny tanana azy ireo ihany koa ny tratry ny fahamaizana nandritra izany. Ny fandevenana nisy ireo efa nalevina tamin'ny asabotsy. Ny akabeazany dia omaly folakandro no nalevina ny ambony. 3 nalevina asabotsy dia ny 7 zany nalevina maly. Misy ireo maratra izay efa nalefan'ody fa efa voatsampy daholo tratra ny hamaizana. Fa misy anankiray somary gravavy nefa araka filazan'ny dokotera omaly dia tsisy atahorana. Fahamaizana ivelany na hoe brûlure superficielle no filazan'ny dokotera azy teo, tsy nisy soka interne mihitsy dia natahorana izy fa efa nalefan'ody fa efa tsisy ahina tsony ny aminy. Namaly ny ahahiny maro mahakasika ny mety ho antony niteraka ny loza ihany koa ny solombavambahoaka isan'ny toerana Masibaratra ny any Antsiro Mandidy. Manampitrotraka ihany koa ny hafanana ka antony hanamafisany maloza voajanahary ny tranga atao Tsiroa no Mandidy. Araka ny nambarako tamin'ny voalohany moa zany dia faritra Masibaratra aty amin'ny faritsy Tsoro Mandidy aty Ampongolava satria toerana misy minéraux dia sady mafana. Dia eo indrindra za zany fomba fijeriko vokatry ty hafanana be ty. Vokatry ny hafanana be dia somary nasitsika ny varatra. Marina fa misy moa hoe mahay an'ireny mandatsa baratra sy ny namany fa rehefa nijery teny toerana izay niara-resy lahatra tamin'ireo tompo manamantsoa fa tena loza voajanahary le izy. Raha iverenana ny tranga tany an-toerana, tokony tamin'ny 10 ora nandritra ny fanamariana ny fotoam-pivavahana nentina namarika ny fetin'ny Noely no ny tranga loza. 10 ny maty ny eo nandidina ny 10 ihany koa ny naratra. Ka rainy tena voamafy noho ny fahamaizana ity farany izay efa afadoza amin'izao fotoan'izao raha nitaditra hatrany. Ambany kosa ny fandraisana anjara n'ireo kandida hoavidina nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ny taona 2024 sy ny fifidianana loholona ny taona 2024 amin'ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fampiasam-bola nandritra ny fampelezan-kevitra raha nitatitra nataony eo anivonivou mera misana ny fanarahamaso ny fiainana ara-politika tamin'ity androan'ity fanampanazavana. Miakaiky dia miakaiky ny taona 2024 vanim-potoana mpifidianana. Noho izany zao no période d'objectivité ny fahitan'ny vomera azy ka fotoana hitondrana ny fanatsarana rehetrarehetra fa raha tara amin'izao dia ho tara loatra. Ny resaka famerana ny volan'ny fifidianana dia verinay fa ho hijanteny ho vohitsakitsaka tampon-doha ohatrany efa nisy rehetrarehetra ihany. Raha ohatra ka ny lalàna teo aloha aza tsy nisy narahana dia ambonina lalàna vaovao vetsika. Raha tsy misy fitamboly ahoana afahantsika manaramaso ilay fetra farany. Raha tsy misy fanokafana kaonty ahoana rahantsika maso ilay fetra farany. Raha tsy misy fitazomana boky midira vola miditra sy vola mivoaka ahoana ilazantsika fa tsy mihoatra n'ilay fetra farany. Mila apetraka aloha inona ny andrevesantsika ny volalàna ahafahantsika amin'ireny mihoatra ve sa tsy mihoatra ary raha mihoatra izy misazy rehetretsika anatin'izany ve sa ferana le izy fa afaka mihoatra ihany. Trangam-piarahamonina kosa indray dia nisy niantoka ny fanamboarana ny trano fonenan'ny Razana Malala Razanoelina ilay bebe 770 taona monina Etsimila Réunion kely izay nentina taminao tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny andrin'ny Noely teo. Azo sy tafanitsy no naterina teny an-toerana tamin'ity androan'ity Yves Richard. Taorian'ny fandefasana ny fanadiadiana mahakasika ny Razana Malala Razanoelina ilay bebe 770 taona manantena monina Etsimila Réunion kely teto amin'ny fampahalalam-baovao ny kolo 5 ny volana Desambra. Marobe ny milaza hitondra fanampiana azy na izany tamin'ny alalany Antso Atarby na tamin'ny tambazotra Tsiratsira. Isan'andray an-tanana mivantana ny fanamboarana ny trano ity tanora iray ity. Dia nahita moa izay hoe tena misy olana le trano bebe dia izay no tena hoe nenjehanay hoe ho amboarina le izy satria ny orana efa milatsaka dia amboarintsika ny tafo sy izay azo amboarina dia ataontsika tsikelikely eo izy. Tsakapetaka indrindra sain'Andriamanitra
fety lehibe sy ataona rehetra sy voavalo fa dia Andriamanitra mamaly azy. Novidiana avy hatrany ny fitaovana namboarana ny trano fonenana ny bebe. Anetsiny maro no nivoaka tamin'ny fividianana ny hazo sy ny fanitso. Saingy ny fitiavana sy ny fanampiana no anazy ny resaka ka tsy nijerena vola aman-kareny. Nanampy tamin'ny fibatana ny fitaovana ny manodidina. Niova tao anatin'ny draim-pimaso ny fiainako, hoy bebe, ka tankafaliana no nandraisany fanampiana. Isan'izany ny tafo izay anampy azy betsaka anatin'ny fotoam-pahavaratra. Aloha satria dia nitatendray alisy alina dia veniko ve. Dia nihery indray izany bebe. Ka tapaka nila. Tiana tao izay lalina tefana be le orana dia zao ary nandoana. Lena dia mianaka fa nisisify tao tambadika tao. Mbola betsaka ny milaza no anazy, betsaka ihany koa no nitondra teny fankahirezana. Misokatra ny varavarana hoy bebe sy nambinina, ilay saribakolo miara-monina azy ka tsara kokoa ny miona amin'ny vantany. Ny tenany raha teo izay afaka ny manome, eny fa natsodrano kely avy amin'ny ray aman-dreny fotsiny ihany. Na izany na tsy izany, manam-pikasana ny anatsara ny varotra ataony bebe, ka mangataka fanohanana raha bola misimisy kokoa avy amin'ny malala-tanana. Ny andra sy dia ho vola bengy fa rehefa misy hoe 2 alina, 3 alina, 3 alina dia efa afaka miasa. Indray moako be ihany nananako vola fa le adidiko tena ny be dia be. Satria hitanao fa ny zanaka maty fa nesesy maty indray ranga. Dia zegny ohatra ny tena mpola na sahirana be anahy. Eny Manjakaray no mahazatra ny bebe amin'ny fangalana ny entana. Amin'ny 10 ora maraina no hoany ny tena no manainga ka dia tongotra no mandeha amin'izany. Anova ny fiainany ny fanampiana toy izao ho bebe izay manomboka amin'ny fanamboarana ny trano ny alarobia ho avy izao. Ny fananganana ny trano izay natomboka izy ireo tamin'ny vavaka araka ny fangatahana izy mianaka androany. Raha nomboka ny fanamboarana ny trano, ianao no mangatanay aholalina sy vodalalana sahaka amin'izay zavatra rehetra ataonay. Omeo fahasalamana, hery sy tanjaka ny rehetra mba ahafahana manatanteraka ny antety aman'andraikitra dia aza mahafoina masahaka anay ianao Jesosy. Amen. Na ena kosa ny zanak'azy ho an'ireo olona manao fangatana amboly any amin'ny faritra Vakinakaratra. Raha toka amin'arivony izany ny taona 2024 tamin'ity taona ity kosa zanak'azy zado isaky ny olona nomeny ny tompona andraikitra Kolo TV Antsirabe. Nanomboka faran'ny herinandro lasa teo ny fizarana zanak'azy izay nataony avy eo anivo ny fitalavam-patry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy teto amin'ny faritra Vakinakaratra. Zanak'azy zato isaky ny olona iray no nozarana tamin'ireo nangataka ka nahafeno ny fepetra rehetra afaka ny amboly izany. Voafetra ihany ny isan'ireo zanak'azy nozaraina ho ny talepatry ny tontolo iainana eto Vakinakaratra tsy toy ny tamin'ny taon-daza. Raha ohatra ka be loatra koa ny zanak'azy zaraina dia tsy vitan'ny olona no mikarakara azy. Efa nanomboka 2024 izay nanomboka ny zanak'azy dia tsapa hoe raha omena manarivo ny zanak'azy dia maty ny be dia be. Noho izany zany tsaratsara raha kelikely ny zanak'azy atolotra amin'izay vitan'izy ireo tsara ny manao ny entretien, manao ny suivi sy ny contrôle an'ireny zanak'azy ireny. Eo amin'ny karazany enina eo izay ny zanak'azy izay zaraina arakarak'izay misy moa zany no atolotray. Marena fa tsy dia misy ny zanak'azy fihinam-bofana izanantsany arany hita fa liana dia liana tokoa izy ireo ny amin'ny zanak'azy izay natolotray. Mba ahafahana manantratra ny tanjona ho fandrakofana alan'i Madagasikara dia miainga avy ny fotony no fana mampiroborobo ny fambolekazo. Commune fitopolo ato anatin'ireo distrika fito mandrafitra ity faritra ity no efa manana tany zanak'azo ka izana ny amokatra zanak'azo ray alina isaky ny commune tsirairay avy. 9 na 7 zanak'azo hoe tokony disponible any amin'ireo commune izay efa nametrahanay tany zanak'azo nanomboka tamin'ny volana juillet zay dia efa nidina nanatanteraka izany. Ny antony dia mba tsy dododo aty intsony hipisitraka zanak'azy fa avetrany izy ireo ho mora aminy koa na fitaterana satria tadiofa na ny fitaterana an'io arany isy ny tapaka ho lany frais le tantsaha raha mba eny fotony eny izany mahita zanak'azy dia tsaratsara kokoa izay. Araka izany dia zanak'azy roa tapitrisa no ezahana ho volena amin'ity taona 2024 ity ho an'ny ato amin'ny faritra Vakinakaratra. Maresaka IRS sampyrenena tao aorianan'ny fahafatesan'ny Toto Desmond haritra herinandro ny fisaonana any Afrika Atsimo. Toto Desmond izay isan'ny efa nahazo ny prix Nobel de la paix ny voalohan'ny volana janoary 2024 izao izy no alevina fanadina.
I Tutu Desmond no isan'ireo olona farany mbola velona izay niady tamin'ny apartheid ary nitondra anjara biriky mikasika izany tao amin'ny fireneny. Nanome voninahitra azy ny filohan'ny Afrika Atsimo ary nilaza fa very olomanga ny firenena. Isan'ireo ady nataony niady amin'ny fanavakavahana sy ny tsirariny, nalaza maneran-tany ny archevêque Tutu Desmond. Tamin'ny alalan'ny Twitter no nanomeza ny filoha frantsay Emmanuel Macron voninahitra azy. Naneho ny fiaraha-miorina ihany koa i Barack Obama ary nilaza fa olona nampiasa tamin'ny alalan'ny fanomezana tosika moraly i Tutu Desmond. Ary sy nanadino izany ihany koa ny filoha Amerikana Joe Biden nilaza fa vaky ny fo amin'izao fahalasany Tutu Desmond izao. Ao Afrika Atsimo kosa dia tonga nametraka voninkazo manoloana ny trano fonenany ao Cap ireo mponina. Nisy ny fitaom-pivavahana nentina nanomezam-boninahitra azy androany raha toka ny voalohan'ny volana janoary izao no alevina izy any Cap. Mandrapatonga n'izay fotoana andevenana azy izay dia miloko volomparasy ny montagne de la Table ao Cap. Dia iny maresaka iraisam-pireneny manangatina vaovao tamin'ity androany Teankasiana nanaraka izany. Soava tsara daholo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.